MG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Teratany karana valo sisy olo mavomoaka iray no voatontonona tamin'ny fikasana anolana volamena antsokosoko omaly teny amin'ny serana ampiaraminina Ivato atreto ao anatin'ny famotorana tanteraka ireo tompony ndraiky mpanjakana maro samihafa. Karatany 2 alina no zaraina tamin'ny komuna 5 atao amin'ny distrikina Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny tetika Sakazef. Manome 420 ora ny fitoronam-panjakana ireo mpandraraha eo anivon'ny Universitetin'ny Fianaratsoa amahanany olana izy ireo. Tsy sokatra ny université raha tsy volony andaminite araka ny fanambarana androany. Faritra loatra mangoro pakankeriny afito no voasambotra ny zandarmerie pirenena voalaza fa isan'ny namandelina kely izy ireo. Maresaka IRS-pirenena ampiasan'ny fahasalamana miisa 3,000 any Frantsa no voaterina ato tamin'ny asany vokatry ny tsy fanaovana vaksiny entina miaro amin'ny Covid-19. Fanaova vaksiny any interne izay tsy maintsy atao. Ny andinonao arahanao afaka fotoana foy. Ankafaliana ireto tompoko lasy sy tompoko vavy tsy dia nantokatrano amin'ny ty alinay ty fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao teratany karana valy sy solo mavomboaka iray no voatontonona tamin'ny fikasana anondrana volamena antsokosoko omaly teny amin'ny serana mpiaraminidina Ivato atreto ao anatin'ny famotorana tanteraka ny tompony ndraiky mpanjakana maro samihafa. Henri Florian. Omaly tolakandro no niainga teny amin'ny serana mpiaraminidina Ivato. Ny fiaramanidina iray izay nahazo alalana manokana avy amin'ny fitondram-panjakana hitondra ireo mpilalao avy amin'ny klobany CFFA Andoharany Fotsy. Hiatrika ny lalao miverina izay aonana amin'ny klobany Zombie ny alahady ho avy izao. Raha ny fantatra, ankoatra ireo mpilalao izay noentin'ity fiaramanidina ity, nisy ihany koa olon-kafa izay nahazo ny tapakely manokana avy amin'ny kompani piteterina nahazo ny tolotra ka afaka nitondra olon-kafa. Raha ny loharanom-bavao azo nandritra ny fisavana teny Ivato no nahavoatontonona ireo teratany karana miisa 8 niaraka tamina solomavomboaka ny Madagasikara izay nikasa ny hanondrana antsokosoko volamena avy eto Madagasikara ho an'ny Dubai. Raha ny fantatra ihany koa, nisy solomavomboaka iray tonga teny an-toerana nandritra io fotoana io no niara-dia tamin'ireto mpilalao baolina kitra ireto. Raha solomavomboaka iray hafa kosa no tsy lasa tamin'ity sidina ity izay tsy fantatra mazava ny antony. Raha ny loharanom-bavao azo hatrany no nahalalana fa nidina teny an-toerana omaly ariva ny ministry ny filaminam-bahoaka nanao ny famotorana sy ny fanadiadiana mahakasika ny fikasana hanondrana volamena antsokosoko ity. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny toe-draharaha izay ho tanterina aminao eto anivony fampahalalam-baovao ny Cool TV FM ihany. Tontolon'ny fananantany kosa indray dia karatany 2 alina no nozaraina tamin'ireo komuna 5 atao anatin'ny distrikana Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny tetika Sakazef. Cool TV Antsirabe. Anisany ezaka lehibe atao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny fananantany ny fizarana karatany vaobe eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamorana sy ny fisitrahany vahoaka malagasy rehetra azy io ho an'izay mafeno ireo fepetra takiana. Karatany 10 hetsy sy 2 tapitrisa no kendrena vita amin'ny taona 2024 amin'ireo faritra 20 eto Madagasikara. Fiara-miasa ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny tetika Sakazef. Nisy ny fiovana endrika vaovao an'ireto karatany izay nozaraina teto amin'ny komuna Ambohidrana Andriny ireto, hoy ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny lahateny izay nataony. Ho antsika izay efa nahazo karatany teo aloha kanefa raha mampitovy amin'ny karatany amin'izao fotoana izao dia hitantsika fa misy fahasamihafany lehibe izy ity satria ity taratasy fampiasaina amin'ny famoahana karatany no anomboka izao dia ny trano printy pirenena na ny imprimerie nationale no mamoaka azy. Zany hoe raha voalaza amin'ny teny frantsay dia efa valeur fiduciaire ity, zany hoe tokana hitanareo fa misy laharany ery ambony ery tsy misy manana karatany anankiroa zany
fa amin'ny tany anankiray a dia karatany ray ihany a ary voafaritra zay amin'ny mahavaleur fiduciaire azy zay a na fanamarinina taratasy mpanjakana maripototra mivoaka avy any amin'ny trano prity mpanjakana. Zany a nisan'ny fanavoizana nentin'ny ministera mba hahafahana indrindra ialana araka ny voalazany be ny tanàna teo ny hoe sanatriny vava hiteraka tany ray a ny fivoahan'izy tony fa fandaminana vahaolana amin'ny sitrahatsika ny tany misy atsika mitanjo ny fanjakana. Ka izay a nisan'ny antony anankiray somary a nakana fotoana nanatsarana n'izay zavatra zay. Tafiditra ao anatin'ny drafitra asa ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ihany koa ny tosika avy amin'ny tetika asa gazef izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola anavaozana ny saritany Madagasikara. Raha ny fantatra dia efa tamin'ny taona 570 no nisy ny fangalana ny saritany Madagasikara farany. Gataka ny fanjakana avy amin'ny ministera ny anaovana ny saritany Madagasikara vaovao na avy amin'ny zanabolana na amin'ny photo aérienne ihany koa mandrakotra ny Madagasikara ray manontolo. Ahafahana manatanteraka an'izay nefany a dia tsy maintsy nisy fametrahana point géodésique eran'ny Madagasikara. Efa hitantsika teny amin'ny fahitalavitra sy teny fotonteny fa ny FTM na ny foibe tao-tsaritany Madagasikara zay sapana raha manokana napetraky ny fanjakana indraikitra an'izany no mametraka an'izay zay irana miasa amin'ny tetika asa gazef ihany koa. Ireo point géodésique ireo dia natao karazana teny frantsay hoe repère ho antsika zay manao matematika moa dia mahalala tsara an'izay misy repère tsy maintsy alaina ahafahana mametraka tsara nireo photo aérienne ireo manao calage ka ny tena fomba fiteny azy azahoana sary tena mifandraika amin'ny tena izy. Araka izany dia commune 5 atao anatin'ny district Antsirabe faharoa faritry Vakinankaratra no nisitraka izao fizarana karatany vaobe izao. Janany amin'iny faritra iny ihany isika dia nanolotra gazole 700 litatra ho an'ny faritra Vakinankaratra ny ministry ny fanajariana ny tany nandritra ny fandalovany tany an-toerana tamin'ity androany ity entina hanamorana ny famoahana vokatra KOL-TV Antsirabe hatrany. Nandritra lanonana fizarana karatany vaobe izay nitanterahana teto amin'ny commune Ambodranandrina district Antsirabe faharoa dia namaly avy hatrany ny fangatahany gouvernoura ny faritra Vakinankaratra ny ministry ny fanajariana ny tany Andriamatoa Ajo Andriananarivelo amin'ny fanampiana ireo mpisehatra eo amin'ny famoaham-bokatra. Anisan'izany ny paoma sy ny ovy izay tena mampalaza ity ilana atsinan'ny Vakinankaratra ity. Nisy fangatahana moa nataon'ny gouverneur teo tsy dia andraikitra loatra le izy kanefa noho ny fahatongavana taty dia eno rehefa mino fa araka ny voalazany teo dia mandeha ny asa ary tokony handeha ny asa satria fantatra ny fahasahiranantsika amin'ny famoaham-bokatra satria nahazo raha ny tany ka tsy afaka mamokatra ary tsy afaka mamoaka vokatra dia manjary miteraka fahasahiranana ao antsika ka dia fa bisibisika teo za sy ny sénateur matondra ny anjara brikinay zay amin'ny gasoil 700 litre ahafahanareo manomboka ny be ny tanàna fa mba anjaranareo kosa manao anazy. Efa nyteny teo nga gouverneur fa raha pitso amin'ny telo sefana ozy dia afaka manomboka fa dia afaka alainy androany hariva le gasoil 700 litre dia amin'ny telo sefana zany fotoana raha pitso ahafahany manomboka an'izay asa izay ary mino fa ireo namana be ny tanànareo mba anampy ihany koa ahafahany manatanteraka an'izay. Tondra fisaorana araka izany ny be ny tanàna aty an-toerana manoloana izao fijerevana manokana azy ireo izao ary vonona ny anentan'ireo vahoaka aka ny karataniny eny amin'ireo birao fananantany. Vonona izay komina araka ny toromarika Andriamatoa minisitra andray andraikitra hanentana isa-pokotany isa-tanàna isam-bohitra amin'ny fotoana rehetra zeonana amin'ny vahoaka alaivo ny karataninareo ataovy any an-trano ny karataninareo tombotsoanareo manana an'io ary ny andro tsy ny fahafatesana tsy mifanome fotoana ka sao dia lasa le tompon'le misoratra amin'le karatany sanatria misy fahavoazana misy loza dia tsy tokony hangatakandro dia ho tadiavina amin'ny fomba rehetra andresena lahatra ny olona aka an'io karatany io. Lafa mavao hafa kosa indray dia tsy fanajana ny zon'olombelona ny kolikoly ka mila amafisina ny ady amin'ny zany raha fanazavana azo nisy manoloana izany ny atrikasany arana tamin'ireo mpiara-miombonataka ny larana efizao. Amin'ny tombana atao amin'ireo firenena tsy ahitana trangana kolikoly mbola ambany ny notiny Madagasikara mbola maro ny lesoka izay mila arenina amin'ireo sehatra rehetra
Anamafisana ny ady amin'ny kolikoly nanatanteraka atrikasa nanomboka androany ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ireo mpiaro ny zon'olombelona antony mifandray izy ireo ary hoarovana ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny ady amin'ny kolikoly. Misaraka izany ny paikady vaovao izay apetraka anamafisana hatrany ny ady atao amin'ny kolikoly. Petraka zany zay ohatrany hoe cadre de concertation moa filaza azy hoe ahoana no fomba fiarah-miasa ifampizara information sady ohatrany hoe inona no mety hoe action afahantsika miara-manao anatin'izany ohatra ny fampahafantarana rehefa mampafantatra ianao inona ny zon'olombelona dia mety asianao kely hoe ny antony tsy azontsika ny zoantsika eto Madagasikara dia satria misy ny manao kolikoly na mety misy ny fampahafantarana hoe momba ny ady amin'ny kolikoly dia araraotana koa zany hiteny hoe ka zay no lasa manitsakitsaka ny zoantsika malagasy atsika zany. Firenena nanao soniny fifanarahana iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly Madagasikara ary namoaka lalàna mifanaraka amin'izany. Manana anjara andraikitra lehibe ireo mpitondra fanjakana antony nanaovana ny fampatsiahivana teo amin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny ady amin'ny kolikoly. Mirespecte an'ireny engagement reny tsika dia lasa sahirana ny mpamatsy vola na public izy na privé na ny partenaire technique et financier ohatra ny Nations Unies reny na ny investisseur privé. Rehefa hitany hoe tsy manaraka ny engagement tsika eran-tany dia mba nampatsiahivina zany ministra tsirairay avy satria isaky ny ministera dia misy aspect zany ohatra ny hoe nolazain'ny filoham-pirenena moa zany ny fampiasana ny volam-panjakana ny marché public dia izy io zany dia rehefa amin'iny misy détournement de fonds misy fanararaotana ny fananam-pahefana dia lasa itsika rehetra no lasa pénalisé zany eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia rehefa izay dia ahenany ny vola zay vatsiny aty Madagasikara. Aritra roa andro ny atrikasa izay atao manomboka androany ary izy ny fekevitra mivoaka mandritra io roa andro io. Anamafisana hatrany ny ady amin'ny kolikoly ary mba isitrahany tsirairay avy ny zony. Isan'ny vaovao misongada ihany koa dia manome 4 ora ny fanjakana ireo mpandraraha eo anivon'ny université any Fianarantsoa amahana ny olan'izy ireo tsy sokatra ny université raha tsy voalohany indemnité araka ny fanambarana androany alarana efa sontra. Mitoy ny hetsika fitakina amin'ny universitény Fianarantsoa. Tsy sokatra ny université raha toa ka tsy voavahy ny olana indemnité ny ireo mpandraraha eo anivon'ny université ary manome 4 ora ny fitondram-panjakana izy ireo raha ny fanambarana natao androany. Fanambarana esa ndry matoa filoha dia mitodika aminao manokana efa anao tingina maro ianao ampampanjoana an'ity Madagasikara ity ko mety zay dia miteny aminao fa hao farany zay haingana ndry matoa filoha ny fitakina izay ataonao mijaly zay zanaka tsisy mianatra fa mijanona tokantrano any daholo ka miteny aminao zay ndry matoa filoha farany zay ambiana andeha tompoko ny andamitatekisiteny mpandrara université rehetra indrindra eto Fianarantsoa fa mijaly izahay raha tsy mivaly io tsy misokatra ny université Fianarantsoa misaraka. Androany nisy ny fanakanan-dalana izay nataon'ireo mpitokona ireo nisy ihany koa ny fandorana fiara manoloana ny université. Raha tsy ahivina efa amam-bolana maro ireo mpandraraha ny université noho ny taky ny fandoavana ny indemnitén'izy ireo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tafiditra anatin'ireo firenena 30 manana tapifindrana Covid-19 ambany Madagasikara araka ny tatitra izay navoaka ny Centre américain de contrôle et de prévention des maladies nentin'ny CDC nandrisihana ny teratany amerikanina vita vaksiny hitsidika ny Madagasikara ihany koa ny tatitra mankasitraka izany fitondram-panjakana malagasy tamin'ity androany ity Yves Richard. Sokajy voalohany nametrahany CDC na ny Centre américain de contrôle et de prévention des maladies any Madagasikara mahakasika ny taham-pifindran'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Raha ny tatitra navoaka ny sampan-draraha amerikana misahana ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretiny io. Tafiditra anatin'ny firenena 30 manana tahambany mety ho fianaka ny valanaretina isika
izany hoe ahitana tranga voamanana latsaky ny 50 ho anam-ponina ray hetsy tao anatin'ny 20 andro farany. Nanamafy ny fivoarany valanaretina amin'ny tsara kokoa izay ihany koa ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny azy ary ity izany hoe latsaky ny ka 50 tao anatin'ny izay ho an'ny olona 100,000 habitants. Dia ny antsika tsara marina fa nandritran'izay ataoko hoe 2 tapa-bolana. Izay dia tsy mbola nihoatra mihitsy ny ataontsika hoe 5 isan'andro ny tranga. Fa raha fa betsany izany 5. Izay ny antony mahatonga an'io. Ary ireo 5 ireo tsy hoe ny toerana anankiray dia 5. Fa fitambarany tranga misy eto Madagasikara amin'ny faritra rehetra sy amin'ny distrikta rehetra no manome an'izay 5 izay raha be indrindra. Fa raha nandinika ianao tao anatin'ny tapa-bolantsika 2, 3. Eny nisy 2 andro, 3 andro ary tsy misy. Izany hoe efa 0 cas zany nisy 0 cas maromaro. Firenena afrikanina ny 12 amin'ireo 30 nampidiriny CDC anatin'ny sokajy voalohany. Santonany Burkina Faso, Cameroun na Tchad sy Comore. Ankoatra ny famoahana ny laharana ahafahan'ny fitondram-panjakana malagasy, mijery ny teboka tokony hamafisina anatin'ny ady amin'ny Covid-19, nanome alalana mazava ny teratany Amerikanina, indrindra ny vita vaksina ankato avy ny FDA na ny Agence Américaine de Médicaments, sy ny sampandrara iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana tia hitsidika ny Madagasikara ihany koa ny CDC, vantany misokatra ny sistany. Fa niokevitra izay namafisy ny paitoekareny iray ho kiondalana goavana amin'ny fanarenana ny firenena. Voatsara koa zany satria ny sehatry ny tourisme anisan'ny tena hoe moteurany économie eto Madagasikara. Dia raha mba miverina ny tourisme dia ohatrany hoe mba betsaka indray ireo olona hiverina amin'ny asany. Raha ny hevitro manokana dia tokony tena hoe tokony miverina miaina normal ny olona. Fa ny ohatrany hoe ny fanafody zany ny soin, ny fitsaboana no tokony atao mazava tsara. Satria le confinement zany tena sy le hoe fermeture de frontières hitako hoe tena manapotika ny économie antsika mihitsy. Ary le fanapotehana ny économie io tena miteraka ohatrany hoe ohatrany fahantrana be dia be. Dia le fahantrana mihitsy ary tena mety handripaka lavitra noho ny Covid. Nankasitraka izany tamin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy. Manampibetsaka ny firenena amin'ny fanomanana ny fanokafana ny lanitra io ary mametraka antsika ho isan'ny destination free Covid. Isan'ny azo antoka maneran-tany na izany na tsy izany. Takina ny fanajana ny fepetra sakana. Eo ihany koa ny fepetra raisana mandritra ny figadonan'ny sidiny iraisan'ny pirenena. Toy ny atao amin'ny vol de rapatriement mitondra ny teratany malagasy taraiky tany ivelany na namitahiraka manokana. Efa misasaka ankehitriny ny fitaom-piasan'ny fandaharan'asa access eto Madagasikara mizotra makany amin'ny vokatra tsara ny fanatratrarana ny tanjon'ny tetikasa. Ezaka marino efa vita araka ny tatra izay nataon'izy ireo raha toka olona 17 tapitrisa no efa nahazo tombontsoa tamin'izany Henri Florio. Roa taona sy tapany taorina nanomboan'ny fandaharan'asa ara-pahasalamana USAID Access teny anivon'ny distrika 27 ereky Madagasikara. Raha izao fisasahan'ny fotoam-piasana izao, nitondra fivoarana ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ny asa teny fotony. Tanjon'ny fandaharan'asa raha teo, ny ampihena ny tahampahafatesany vehivavy sy ny ankizy amin'ny fanamafisana ny rafitra ahafahana mitondra ny tolotra ara-pahasalamana ho azy ireo. Nampiofanina noho izany ireo mpanentana ara-pahasalamana, izay akaiky ny mpisitraka sy ny mpiasa ny fahasalamana. Nampitaovana ihany koa ireo tompo-pahasalamana ary novatsiana fanafody ho feno ny tolotra ho an'ny reny sy ny zaza. Mifototra amin'ny tanjona 3 lehibe ny fandaharan'asa izay miroso makany amin'ny fahombiazana amin'izao fotoana izao. Noho izany manana an'ireo tanjona 3 ireo zay. Voalohany indrindra dia manao izay isin'ny tolotra ara-pahasalamana ara-kalitao any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tompo-pahasalamana sy any amin'ny hôpitaly ny fandaharan'asa access. Ny faharoa dia manao izay isin'ny zay ahafahan'ny système de santé ny filazantsika azy amin'ny teny teknika hiasa ara-dalàna tsara mba ahafahana manome an'ireo tolotra ara-pahasalamana ireo. Ao anatin'izany ny fanafody sy ny fitaovana rehetra ilaina ary ny fampiasana ny antotanisa. Ary farany ao anatin'izay dia mba isin'ny fivam-pietsika sy fivavahana ara-piarahamonina ahafahantsika mandroso amin'izany tanjona izany.
vokatra maro samihafa araka izany no efa azo ao anatin'izao fisasahany tetika asa izao. 70 tapitrisany ny olona voavonjy tamin'ireo tolotra ara-pahasalama maro samihafa araka ny fanazavany ny tompona andraikitra. Ankizy miisa 537 tsiray tapitrisa no vita fitiliana ny aretina tazo ary nazo ny fanafody saza azy ireo. Na risika ihany koa ny vehivavy mitondra voka manatona ny tompom-pahasalamana sy ny hôpitaly ary ny CSB ka miisa 487 ireo ny safo inefatra teny anivo ny tompom-pahasalamana. Miroso mankana amin'ny fahombiazana tanteraka ny tetika asa raha izay ro taona sy tapany ny asany izay. Mpiara-miombonantoka izay manampy ny ministera amin'ny fahasalamana dia ny hoe hanatona ireo olombelona rehetra eto amintsika ny tobim-pahasalamana sy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ny agent communautaire io na ny any amin'ny CSB io na ny any amin'ny hôpitaly io anatona ny andreny fa tsy hanaovanany zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny tsy tokony ho izy any amin'ny toerana misy azy. Rehefa miteny kotsitsika hoe manantona andreny izy dia ny fandraisana anjarany access dia amin'ilay hoe atsaraina, fanatsarana, fanamafisana ny efa tsara ary fanatsarana ireo izay tokony mbola tsaraina ireo tolotra dia minkositsika rehefa tapitra tetika azy tika raha mandeha ny moa fiteny hoe évaluation mandeha ny évaluation ao arinany hoe nanahoana ny fandalovan'ny access teto dia mba ho hitantsika taratra izay hoe fiainan'ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'ny tahafahafatesana sy ny tahamparanin'ny reny sy ny zaza izay. Izany hoe ilay lalana makany izany aloha io ifampizavantsika io. Manantena ireo tompona andraikitra ny tetika asa fa hahaleo tena ny CSB sy ny CSRD ka itony ny tolotra manana kalitao na vita aza ny tetika asa. Faritra 470 USA ny tetika asa ereky Madagasikara amin'izao fotoana izao. Inona sy antenena araka izany fa itoetra ny asa tanterahany USAID Access amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka eny fotony. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy za fandrema atoko zatsy izay solo tena ny mponina avy any amin'ny commune rural Tsiansy miarabanao tonga zo atao anatin'ny fampalalam-baovao. Fatatsika moa fa any amin'izay toerana misy ianareo izay commune zay moa dia any ny toerana hitrandrany orinasa Bastuléar. Fatatsika koa amin'izao fotoana izao fa misy ny disadisa mahakasika izay orinasa izay sy fitrandrana izay inona ny afaka lazainareo mahakasika izay? Tompoko. Miarahaba anareo atao amin'ny radio zany ny tenanay raha isolotena zao solotena avy any amin'ny faritra. Ny voalohany teninay eto dia miarahaba ny fitondram-panjakana mahefa izay nanampy tosika anay amin'ny fandefasana ny zanakay any Kenya izay niarahany amin'ny base toliara dia miarahaba ny DG ny base toliara ihany koa. Eto zahay dia misaotra ny fanjakana sady misaotra ny base toliara. Zay zany voalohany teninay ato. Dia faharoa ny disadisa izay voateny mahakasika ny asa fitrandrahan'ny base toliara any amin'ny faritra misy anay dia anazavazava tsotsotra satria ny tenako dia teratany avy ao amin'io faritra eo no sady tompon-dolo tompo-tany ka misahiko ny miteny fa ireo olo magnelitsaho tsy marina aty amin'ny radio re zany dia olo tsy tompo-tany fa pisoloky raha aza mieritseritsy fa ireny olo manimbasimba ny fasandrazanay any amin'ny faritra misy an'io faritra otrandrahan'ny base toliara dia raha zany mankasitraka an'io fitrandrahana io zay zany avy aty aminay. Tafiditra anaty le disadisa zay le hoe mety animba tontolo iainana ny fitrandrahana atao ahoana mahakasika izay tsy matahotra ny tontolo iainana ve nareo? Zahay nandefa ny zanakay rehefa nalefa ny base toliara sy ny fitondram-panjakana any ivelany dia tonga soa amantsara eto Madagasikara mbo ireo toerany zazareo no hitanay avy eto dia nanazava ireo zanakay ireo fa tena mandroso zao faritra misy fitrandrahana izay niofanandrozy tany zao dia zay mahatonga anay mijoro ary ireo zanakay ireo afaka mijoro vavolombelo hanazava mahakasika an'izay fa tsy misy zany radioactivité zao fa fanelezan-tsaho olo tahagnelitsaha fotsiny no misy ao fa tsy olo teratany olo reo. Ary iza zany reo olona hoe tsy manaiky ny fitrandrahana io? Ireo olo manaiky tsy fitrandrahana reo tsy afaka manambara vata fa magnelitsaha amin'ny Facebook fotsiny fa zahay zao matoa zahay miseho eto zahay tompon-tany zahay no tena tompony tany sy tompon-dolo zay voa asa ny lolona sainy base toliara aminay ao 3 amby 7
ny 8 amin'ireo lolo reo de efa voamboatra tsara ary efa vita fahamalozana ny taolambazolondrazanay de natao ara-pombandrazana de ny 5 kosa no sisa tavela vita vaky tany izay nafoezany bazy na nandoa omby amakia tany nefa tsy vitasy de eo zahay mangataky fatratsy amin'ny fitondram-panjakana satria mandany anay ireo tsy fivitany io fasandrazana io satria fady faritra aminay agny lolo amboary nefa tsy vita zao de mitalao fatratra zahay eto amin'ny fitondram-panjakana maefa ho amin'ny filoham-pirenena ny mba hamohana an'io asa fitrandrahany bazy io mba isiany asa ho an'ireo zanakay avy nandranto fianarana avy any Kenya mba hamitana asa ireo lolonay tavela tsy vita ireo ary ny taninay de miandry compensation satria efa eo ampandoavana azy ny bazy no nahazo fisakanana avy amin'ny conseil des ministres fampiatonana kely teo miangavy fatratra ary mitalaho fa mangataka aminareo fitondram-panjakana ny mba hamboarana an'ireo lolo reo sy mba hivoany bazy mba hisiany fisianasa mba tsy ampisy zanakay sommaire misy 500 eo efa nandranto fahalalana tany amin'ny centre professionnel any Ankaraobato commune rurale ny Milenaky amin'ny district Toliara 2 de mipetrapotsiny de zay mahatonga anay mitsanga aty italao aminareo ray piahy amin'ny fanjakana zay ny avy aty aminay tompo tany sy tompondolo Andriamatao Kozatsy eny ary fankasitrana anao vahita ato anatin'ny sapana fampalalam-baovao antondra mahakasika ireo tsara ho fantatra amin'izay commune misy anareo zay sy mahakasika ny fitrandrahana ny amin'ny zay ataon'ny orinasa Bastuliara. Zay mahakasika ny fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny vary safiotra eo ihany koa momba ny trangam-piarahamonina rehefa avy eo ary. La passion d'apprendre avec Zumba et Telma, le MESRS, la MCU et Telma vous présentent le salon d'orientation de l'étudiant et de l'emploi le 20, 21, 22 septembre à l'ORTM à Nice. Rejoignez-nous sur place pour diverses expositions, conférences, débats et suivez toutes les actualités du salon sur la page Facebook de Telma. Sponsor officiel, Telma. Miditra an-tapany faharoan'ny vaovao isika. Avoazana seranam-piaramanidina ao Mananaravaratra, io ny fantatra nandritra ny fandraisan'ny orinasa vaovao hitantana ity Ayadroma ity isy akongoavana eo amin'ny lafin'ny toekarena sivizantany any amin'ny faritriny izany Henri Florio. Efa ho ampolo taonany maro no tsy nisy fanamboarana sy fanatsarana intsony ny seranam-piaramanidina ao Mananaravaratra ao. Tsy afaka nipetrahan'ireo fiaramanidina vaventy ity seranam-piaramanidina ity vokatry ny faratsiny. Nisy fantraikany goavana eo amin'ny lafiny ara-toekarena any an-toerana izany raha nambaran'ireo mponina. I Mananaravaratra izay isan'ireo distrika sarodalana raha le fiarakodia any amin'ny faritra Analanjirofo eny. Raha ny fantatra hatomboka tsy ho ela ihany koa ny fanatsarana ity seranam-piaramanidina ity izay inona fa hitondra vokatsoa eo amin'ny vahoaka sy ireo mpandraharaha any an-toerana. Tontosa tany an-toerana raka izany famindram-pitantanana ny aérodrome ao an-toerana ka ny orinasa malagasy Spaces and World no hitantana indray ity seranam-piaramanidina ity ka hanatsara azy. Tantey zany dia hoe zany ny afitrana ny plan ny fantarana ity trano-tsiramana ity amin'ity taona ity zany. Ohatran'izay zany tsika dia androso amin'ny fanatetarana ny fanatsarana sy ny fantarana an'ity trano-tsiramana ity. Raha izay faharoa aorianan'izay dia jerentsika amin'izao piste itsika zao zany fa misy vato kely ary efa miasimba ny piste dia ijerentsika vola mety manana azy satria misy any 1250 mètres ny halavan'ny piste atsika zay mila vola zany amina miliara maromaro. Koa dia efa mijery zany na dia maha dia zao mandeha anao l'étude zahay
miaraka amin'ny laboratoire national de travaux publics jerany hoe ohatra ny ahoana structure vaovao ampianantsika eto arakaraka fiaramanidina izay ampianantsika ka dia hojerena dema miaraka amin'ny mpitantana vaovao sy mystèreny fitanterana. Nambaran'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy ny fahazava-dehibe ho an'ny vahoaka indrindra fa isan'ny seritra afahana mampiroborobo ny lafin'ny fizahantany ny fanatsarana ity serana ampiaramanidina ao manana ravaratra ity. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia velaran-tany hatrany amin'ny 3 hektara no ambolena vary safiotra amin'ny faritra 13 manerana nosy entina hanatsarana ny ahafafa leovatena ara-tsakafo eto Madagasikara ankoatra ny fitombon'ny vokatra mahazaka fiovaovan'ny toetrany andro eto Madagasikara koa ny fambolena riz hybride. Miantarandriana io. Tokony ho traitra ny fahavitatena ara-tsakafo atao anatin'ny roa taona raha toa misy ny volo vary safiotra na ny riz hybride manerana nosy. Mirotsy kelikely amin'izany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Raha oharina tamin'ny taona 2014 tany ho any, tombohatra amin'ny 700 ireo tantsaha lasa mamboly vary safiotra. Maro no antony io safidy io. Miditra amin'ny taona fahadimy zany izahay eto amin'ny vulgarisation dia ny production ny riz hybride amin'izao fotoana izao zany dia ny tanjonay dia ny fambolena ny riz hybride manerana ny Madagasikara ray manontolo dia amin'izao fotoana izao efa betsaka ny tantsaha mitady les semences ray masom-bolo zany taux de rendement ambony be tsy mitovy amin'ny vary traditionnel mahazatra antsika. Raha ny vary mahazatra antsika eo amin'ny 3-5 tonnes par hectare eo izay ny vokatra azo. Raha manao ny vary safiotra isika dia mahatratra eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 tonnes isaky ny hectare. Dikan'izay zany hoe ambony be taux de rendement amin'ny riz hybride. Midika ihany koa izay fa mampiakatra ny vola miditra ho an'ny tantsaha. Mitombo amin'ny alalany ihany koa ny vola miditra amin'ny tantsaha. Izany hoe raha toa mandina ny 7 hetsy ariary isaky ny hektara ny vola miditra azy ireo amin'ny fambolena mahazatra, tafiakatra 4 ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary isaky ny hektara eo izany amin'ny alalan'ny fambolena vary safiotra. Isan'ny ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity ankilan'ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina sy ny tantsaha ary ny fanjakana malagasy. Eo amin'ny tantsaha aloha zany ty riz hybride ty misy teknika manokana ampiarahana miaraka aminy. Izay miara-miasa amin'ny tantsaha miditra amin'ilay hoe agriculture contractuelle. Izany hoe izahay aty amin'ny sehatra tsy miankina manome ny tantsaha ny intrant rehetra. Masom-bolo dia ny zezika. Fa rehefa avy eo kosa indray mamerina aminay ny tantsaha amin'ny alalan'ny padi. Dia izahay ihany koa efa débouché efa mividy ny vokatra ho an'ny tantsaha. Ankoatran'izay agriculture contractuelle izay dia misy ny accompagnement, encadrement any amin'ny faritra Atsimo andrefana, any amin'ny faritra Morombe Ambaikiliny dia afaka mahavita 3 saisons par an ny vokatra riz hybride satria le toerana, le tanimbary any amin'ny faritra iny misy rano, mety tsara tanimbary efa niasa dia eo ihany koa moa zany ny maripana le toerana mafana tsara tena tiany le masom-boly variété riz hybride izay amboletsika eto. Fikarin'eto Madagasikara ny masom-boly ankehitriny raha nanafatra tany Chine isika teo aloha. Tsy ahivona, ankoatra ny fitombon'ny vokatra, mety amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ny fambolena ny riz hybride. Tanjona amin'izao, ny ambolena izany amin'ny velaran'ny tany 3 hektara manerana ny faritra misy 13. Tandomdoza kosa ny tahirin-kevitra amin'ny tahiry ny tantaram-pirenena malagasy hatramin'ny izay manano sarotra ny fitehirizana azy ireny ary mandany fotoana sy volabe ihany koa ny famadihana azy ho numerika apetraka androany araka izany comité national mémoire du monde ho an'ny Madagasikara. Yves Richard. Tsy manana rafitra mazava hitahirizana ny tahirin-kevitra Madagasikara hatreto. Maro ankila ny tahirin-kevitra amin'ny fon'ny tantaram-pirenena sy ny azo ampiasaina amin'ny fikarohana bebe kokoa mahakasika ny tantaran'izao tontolo izao. Antony nametrahana ny comité national mémoire du monde. Anisan'ny manan-karentsika fa misy anko ireo mbola tsy voatahiry manana ny tantaran'ireo mpanjakan'ny fandimby izao isika dia ireny zao dia efa arena lehibe ary misy anko nefa raha mahatsikaritsika tsy tafiditra ao anaty mihitsy misy ohatran'ny vanim-potoana tsaroantsika ohatran'ny hoe banga izany ka izay indrindra ny antony hiavian'ireo rehetra ireo amme an'izay tolo-kevitra avan'izay hoe ireto ny anay no tahiry voatahirinay mitantara ny izao na mitantara ny kolotsaina mahakasika izao.
nisy ny fanadiadinana tao ary ao arina fametrana antsy komité ty tsika dia amoaka ny atotanisa rehetrarehetra hoe tahaka izao a no zava-misy amintsika dia ahoana indray ny fivoarany mba hananatsika tahirikevitra maromaro kokoa hatrany. Isan'ny zava-dehibe andreketan'ny komity ny fitahirizana sy ny fikajiana ny tahirikevitra na izany lahatsoratra na ny sary. Raha ny anivo ny tranombokim-pirenena manokana 5,000 ny sary voatahiry hatreto. Mananotsatra ny fitahirizana azy ary mandany vola sy fotoana betsaka ihany koa ny famadiana azy ho nomerika. Sary ny tena niazakazahana satria ny sary ny tena natahorana indrindra zany ny teo anivony tranombokim-pirenena manana eo amin'ny 50,000 photo eo tsika nefa ny amin'izao zany noho ny hoe marina fa miazakazaka izay manao an'izay numérisation zay fa mbola ataontsika hoe eo amin'ny 20% eo zany zao no vita numérisation mahakasika ny boky indray somary sarosarotra no manao numérisation ny boky ary ny fitaovana eo ampelantanana ihany koa mbola tsy tena hoe manaraka ny fenitra loatra somary taraikiraiky kely tsika ao amin'izay fanaovana numérisation ny boky zay zany. Ny taona 2017 no natsanga ny UNESCO nitetika asa mémoire du monde. Ny fahatsapana ny fahasahiranana indrindra ho an'ny mpikaroka na izany mpampianatra na ny mpianatra amin'ny fisitrahana malalaka ny karazana tahirikevitra no antony. Raha ho an'ny Madagasikara, ny tahirikevitra tamin'ny fahampanjaka teo anelanelany taona 420 amin'ny 770 no antokana. Nampidina ho tahirikevitra iraisam-pirenena nanomboka ny taona 2010. Mampitaraina ireo mpanao asa tanana ny fiovaovan'ny lalàna mahakasika izay sehatra misy ny asan'izy ireo izay miankina amin'ny lalàna ohatra no ahafahana manondrana ny asa tanana vita amin'ny hazo. Isan'ny olana ihany koa ny tsy fisian'ny mpizahan-tany ambinina Ravelorson. Mihena ny vokatra vokarin'ireo mpanao asa tanana vita amin'ny hazo. Lalàna izay mametra ny vokatra indrindra fa ireo karazana hazo avoaka ivelan'ny Madagasikara. Ankoatr'izay misedra olana ihany koa izy ireo noho ny tsy fisian'ny mpizahan-tany tonga eto amintsika izay mampitotongana ny lanjan'ny asa tanana. Dia eo amin'ny voalohany aloha tsy misy ny torista dia tena sahirana mihitsy ny mpanao asa tanana zao. Dia faharoa koa eo amin'ny matiera premiera zany misy tsy fampina ihany aloha. Dia eo amin'ilay famoahana an'ilay tanaikeo zany misy ny fandarano fangatana amin'ny famoahana an'ilay asanao zany ny ivelany satria raha ohatra ny tonga an'ilay hazo tsy afaka mivoaka ilay asanao zany. Dia ny angatana iny hoe alalaka zany ny famoahana an'ilay asa tanana voaka ny ivelany. Taloha nalalaka tsara mihitsy fa amin'izao zany arakarak'ilay mpitondra zany. Teboka maromaro no tokony andraisana fepetra ahafana mampiroborobo ny asa tanana malagasy raha ny fanazavana. Azo mbola sarotra be satria napaka foana ny mpanao asa tanana nefa tsy namboly dia mbola fanovana toe-tsaina sy fihetsika mihitsy no ilayntsika dia vao hiady amin'ny ministère ny aménagement du territoire zay mba hanomezana tany ahafahan'le mpanao asa tanana mamboly an'le karazana hazo ilainy. No tanterana nanomboka androany ary farana ny alahady ho avy izao ny fampafantarana ny varotra fampiratiana momba ny asa tanana vita malagasy. Ramatoa Eliane Abezaza Flou national ny antoko PSD sy Andriamatoa Mamindra Afridel no vahiny ny fandarana Ankitsiporo Rapitso. Teboka maro no resana ao anatin'izay fandarana izay. Isan'izany mahakasika ny fanokafana bakabaky ny Madagasikara feo ihany koa ny fomba fiasan'ireo governoran'ny faritra Rahoara ny sombiny amin'izany. Dia tena lavitry ny fampanantenana natao ny zavatra misy ankehitriny. Ny izy io moa zany marina hoe niovaova gouvernement efa indroa zay intelo fazafady ka tsy any loatra aloha no imetarako azy fa le zavatra nampanantenaina nisy natao hoe vely rano 3 dia betsaka iny angamba no azo lazaina fa antony na tonga ny olona ny fidy azy satria natoky an'iny vely rano iny. Zavatra azo lazaina aloha dia hoe
ohatran'ny ronono an-tavy ihany zany no fahanana ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ireny velirano ireny satria dia tsy hitako mihitsy hoe inona ny tena zavatra azo tsapain-tanana ny zavatra voalaza fa ho ataony ity fitondrana ity taoko fa déception totale zany diso fanantenana ny vahoaka malagasy. Ny fampanantenana nataony taminay dia hoe ampiakatra vidin'la vanille. Zany zao any Maroantsetra zany tonga dia zay ny andrasanay vahoaka ny Maroantsetra sy ny mpandraharaha rehetrarehetra. Ampiakatra ny vidin'la vanille. Zay manantena zavatra vaovao. Fa amin'izao fotoana zao manahirana anay ihany ny mandinika hoe vidin'la vanille ny hena. Ny amin'ny fandrarahana zany tsisy zavatra mety aloha misy ihany ny vola mandeha fa le izy tsy mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka. Ka raha fijerevako anazy manokana zany eto Madagasikara dia ny rafitra ny olana eto Madagasikara dia ny resaka rafitra dia ny resaka fotom-pisainana. Dia mbola iazaveko misimisy kokoa zay rehefa aveo fa tiako tenenina amin'izay amin'ilay hoe rafitra sy fotom-pisainana zay raha mbola zao rafitra zao raha mbola zao fotom-pisainana misy eto amin'ny malagasy zao dia na dia Jesosy Kristy na Andriamanitra ary nampidinina eto hitondra ny Madagasikara tsy afaka hivoatra i Madagasikara. Ampitombona kosa ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ho fanatanterahana ireo foto-drafitrasa lehibe sy salantsalany any amin'ny distrikta Navatonlampi. Io ny fionan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo sy ny masivo frantsay tamin'ity androany ity fanapanazavana. Dikan'izay zany dia isika malagasy tsy nisitraka ny mandraka io mihitsy fa io mandraka io nampiasaina fotsiny irégulena zany hoe apastable les puissances avy any akawaty ny Greenelon ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia tsy zay na hitsy zany le côté technique rehetrarehetra amin'izay afaka manao production ho atsika zato isan-jato i mandraka dia zay ny zavatra mandeha mieritreritra izay ao anatin'ny calendrier miantoka zany dia hoe amin'ity taona ity dia efa hisitraka mety ho efatra na enina mégawatt amin'io installation centrale solaire ao Ambatolampy io dia amin'ny taona ho avy io mazava ho azy ho raisina feno tanteraka le 20 mégawatt. Trangam-piarahamonina kosa indray dia any amin'ny faritra aloatra Mangoro pakakeriny miisa 7 no voasambotra ny zandarmerie Pirenena any amin'ny toerana voalaza fa isan'ny namandelina kely izy ireo fanantena. Olona miisa 7 no voasambotra ka natao famotorana teo anivon'ny zandarmerie Pirenena faritra aloatra Mangoro izay fantatra fa isan'ny tompon'antoka tamin'ny fakanan-keriny izay namoizany ain'olona ireny. Raha tsy ivana ireto tambazotran'ny jiolahy ireto no tao ambadika ilay fakanan-keriny. Ireny mpianakaviana iray namon'ny ainy farany volana Jolay lasa teo tao Sahandigana commune ambanivohitra Andilana Toby. Nisy trangana fakanan-keriny indroany ataona tao amin'ny tapany atsimo district Ambatondrazaka tamin'ny faraparan'ny volana Jolay sy ny voalohandohan'ny volana tapaky ny volana Août eo. Nafatesana ain'olona tamin'izay fotoana zay voan'olona ny fakanan-keriny tamin'ny fahaefatra ny volana septambra teo dia voasambotra tao Solazaina ny olona anankiray izay anisan'ny londo ampisorona zany rehefa tratra io olona io dia nandeha ny azakazaka amin'izay fa nadihadiana sy ny fisamborana ireo namany ireo olona voasambotra ireo ny telo amin'ireo dia le lazaina hoe auteur principal zany hoe tena nandray anjara. Ny ray amin'ireo ny mpanolotra ozy le fitenena na commanditeur ary ny telo dia tompon'ny trano izay nitazomana zany ireo olona ireo nandritry ny fotoana ny fampirarana tamin'ny tobokavana. Nirongatra tato ato ny Asandahalo miampy ny fakanan-keriny izay namoizana ain'olona matetika tany amin'ny faritra iny. Fantatra ihany koa fanodimandry teo anivon'ny CACRR Ambatondrazaka omaly ilay tovolahy 20 taona nisy nanafika ny farany herinandro lasa teo. Tsy ivona ihany koa fanodimandry nandritra io fanafiana tany Breville distrika ny tsara tanàna io ny reny nandritra ny fakanan-keriny izay niseho. Manao antsoavo amin'ny fanamafisany ny fandriam-pahalema manaraka izany ireo olom-boafidy. Tsara moa zany fa tamin'ny herinandro teo dia nisy asandalo mivaivay teo tamin'ny renivohitry ny commune Breville. Asandalo mivaivay izay nahafatesana renim-pianakaviana mpivarotra iray ary nanatrana ny zanany Lamatoa voatifitsy ny basy ny dalo io. Araky ny vaovao mari-pototra izay tonga ty aminay dia nidosy ny fahafatesana koa le zanany Lamatoa io manao antsoavo ho antsika tompona ndraiky rehetrarehetra eto amin'ny firenena ty mba hijery ity district Antsaratanàna ty fa
mahonena loatra ny mahazo azy ity satria saika isan'andro vako zao dia ainona tsy fandripahalemana ato amin'ity distrika tsara tanàna be akoatra ny vaky tanàna zay ataon'le dahalo dia misy foana koa nikidinam-pinina. Omaly fa 12 ny volana septambra no niakatra fampanoavana ireto olon-dratsy ireto izay isan'ireo dahalo namany Delila kely. Mbola andalam-pikaroana kosa ireo namana hafa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny zandarmerie-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niombana betsaka tamin'ny fananganana foto-drafitr'asa ny filan-kevitra minisitra izay nitanterahana omaly. Isan'izany ny fametrahana trano fiasana manara-penitra sy ny fananganana complexe cité des métiers eny Ivato Ambohidratrimo. Michela Ranarjo. Nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly nankatoavina ny fampitam-baovao mikasika ny fanamboarana complexe manokana ho an'ny asa tanana malagasy na ny cité des métiers ao Ivato Ambohidratrimo. Tetika sy izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana ary anomezana lanja bebe kokoa ny asa tanana malagasy. Complexe manana velarana 2 hektara izay heverina fa anakaiky ny seranam-piaramanidina Ivato sy fanila amin'ireo logement sociaux vaovao. Taorin'izay fankatoavana izay dia alefa ny tolobidin'ny tsenam-panjakana ary afaingarina ihany koa ny fiarovana toerana voalaza fa ametrahana izany. Ankoatry ny complexe cité des métiers dia nankatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny fangatahana fanampim-bola ho fampitaovana trano fiasana manara-penitra. Fanampim-bola izay enti-manohy ny fametrahana ny trano fiasana manara-penitra miisa 320 apetraka manerana nosy Ratsehivina, 7 amin'izany no efa mitsangana ary ity fanampim-bola ity no anohizana ny ambiny sy vitanana ihany koa fiara miisa 9 atolotra ny fitaleva miparitra ao Sava, Melaky, Boeny, Atsimo Andrefana ary Anosy. Tahaka ny mahazatra dia misy ihany koa nandritra izay filan-kevitry ny minisitra izay ny fanendrena sy ny fankatoavana didim-panjakana maro ary fanafanana didim-panjakana. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray nentina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny andidin'izay izay entin'ny Yves Richard. Tournée présidentielle Rajoel Razoni le Nord izay ny lohateny lehibe nentin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo ny sarihana ny mpamaky azy ho andatiny 9 hatramin'ny 12 septambra. Araka votoatin'ny lahatsoratra ao amin'ny pejy 4 manamafy ny finiava ny fitondram-panjakana hitondra ny fampandrosoana tsy mitanila manerina nosy ny fitsidiam-patra nataon'ny filohan'ny repoblika tany Antsiranana. Foto-drafitr'asa indrindra mahakasika ny fanamboaran-dalana maro no natomboka any an-toerana ankoatra ny lalam-pirenena fahenina izay nampanantenain'ny mpitondra ny fandimby fa atao. Misongadina anatin'ny matin hebdo ihany koa ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana alalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ao amin'ny pejy 9. Miompana mitranga sy ny aretina hevenina fa azo avy amin'ny mosavy sy ny fitsaboana azy. Izay no arahinao anatin'ny fandaharana alalino ny alado avy zao amin'ny fitora ariva. Maresaka iraisam-pirenena ampiasan'ny fahasalamana miisa 3 any Frantsa no voaterina ato amin'ny asany vokatry ny tsy fanaovana vaksiny entina miaro amin'ny Covid-19 fanaova vaksiny izay tsy maintsy atao any an-toerana fanadina. Taoriany filazan'ny Praiministra Frantsay fa tsy maintsy manao vaksiny miaro amin'ny Covid-19 ireo mpiasan'ny fahasalamana androany. Mpiasan'ny fahasalamana miisa 3 any Frantsa no voaterina ato tamin'ny asany vokatry ny tsy fanaovana izany. Ampolony kosa ireo olona nametra-pialana no izay tokony hanaovana vaksiny izay. Amin'ny ankapobeny miisa 27 tapitrisa ireo mpiasa amin'ny sehatry ny fahasalamana any Frantsa. Tsisy fiantraikany amin'ny fitohizan'ny fandraisana marary izany raha nambarany Ministra Olivier Véran. Maro amin'ireo 3 ihany koa no mpiasa mpanampy fa tsy mpitsabo na blouse blanche. Raha ny antontanisana avoakan'ny AFP miisa 500 ireo nahato tamin'ny hôpitaly Panjakana miisa 12. Antontanisa izay mety mbola hitombo rehefa misy ny fiverenany ireo mpiasa avy naka fialan-tsasatra. Ratsehivina nanomboka ny alarobia teo no niatra ilay tsy maintsy fanaovana vaksiny ho an'ireo olona 7 tapitrisa misehatra eny amin'ny hôpitaly, trano fitaizana olana azo taona, mpanampy marary any an-trano, mpamonjy voina sy ny hafa any Frantsa. Zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.